Ary Elitisibita nilaza tamin'ny Ahaba hoe raha velona koa Jehova Andriamanitry ny Israely izay hitsanganako eo anatrehany dia tsy hisy ando na ranorana akory amin'izao taon'izao raha tsy araka ny teniko ihany. Feo any anefitra. Mpanjaka voalohany 17 ka ny andininy voalohany. Ary Elitisibita isan'ny vahiny tany Gileada nilaza tamin'ny Ahaba hoe raha velona koa Jehova Andriamanitry ny Israely izay hitsanganako eo anatrehany dia tsy hisy ando na ranorana akory amin'izao taona izao raha tsy araka ny teniko ihany. Ry havana malala, lehilahy ny finoana sy ny fivavahana iray izay fitaovana teo am-pelatanan'Andriamanitra nampiasainy ho feo manakoako tokony ampitsahatra ny fiemorana tany Israely. Elitisibita. Fiemorana lehibe tokoa mantsy no hita teo amin'ity firenena manokana ity. Firenena manokana misy ilay vahoaka voafidin'Andriamanitra. Voambara tokoa mantsy ao amin'ny mpanjaka voalohany 2:40 ary ny 9:30. Ary Ahaba zanak'eo Omri nanao izay ratsy eo imason'i Jehova mihoatra noho izay rehetra teo alohany. Ilay mpanjaka mitarika ny vahoaka izany, izy mihitsy no mitarika ho amin'ny fanaovany ratsy. Nanao izay ratsy mihoatra noho ny mpanjaka rehetra teo alohany. Rehefa malala, zany no toe-javatra ny iainana tamin'izany fotoana izany. Elitisibita, ilay lehilahin'ny finoana sy olon'ny vavaka, ka nametraka ny fitokiny sy ny finoany tamin'Andriamanitra, dia nanaiky ilay iraka nampanaovina azy. Ny feony dia feony miantso mafy any anefitra mba hanameloka ny ota sy hanohitra ny fisondrotry ny ranomasiny faratsiana izay mitosaka amin'ny tany. Rehefa malala, ety amin'ity izao tontolo izao ity tokoa, izay itombon'ny faratsiana tsy ankiato, moa tsy efa tonga amiko sy aminao ve ny feon'ny tompo manao hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena. Mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Tahaka ny apôstôly, dia ny apôstôly Paoly izay nanao hoe iraka solon'ny Kristy zahay ka mangataka aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Ry havana, maniraka sy ianao tahaka ny anirahana ny Eli Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tahaka ny nanirahana ny Eli no anirahana antsika. Handeha fa tsy maintsy amin'ny finoana mahery ny tenin'Andriamanitra no anatanterahitsika izany. Amin'ny finoana mahery vaika ny tenin'Andriamanitra tsy mety diso. Zany finoana izany, ry hava-malala, nahafahany Eli nanambara ny afatra nentiny. Ao amin'ny finoana miorom-paka, lavitra ny fisalasalana no anirahana sy anao eo amin'ity izao tontolo izao ity, izay miazakazaka, izao tontolo izao miazakazaka amin'ny faratsiana. Eto no anirahana antsika mba hitariana azy ireo amin'ny fibebahana, ka mba ho feo ilay miantso any anefitra tokoa, ary hanao ny aina tsy ho zavatra hanefana ny iraka ampanaovina. Ho lehilahy sy vehivavy,
toa anyelity sy bitane izao sianao ka tsy andà ny iraka ampanaovan'ny tompo fa hitoky amin'ilay tenin'Andriamanitra tsy mety diso. Ivavaka isika. Ray masino misaotra anao satria ampasahivinao anay indray tamin'ity androany ity, fa maniraka anay ianao ho eo amin'ity izao tontolo izao ity, hitondra ny feo iantso ho amin'ny lalan'ny fibebahana. Meo anay ny herim-po sy ny fatokiana ary ny finoana velona azonay manao ny sitraponao. Amen.